Ho toy ny vidéo zay nataoko omaly dia te hiresaka ny fahitako an'le fond du problème dia ilay fahazahoantsika mihitsy le atao hoe fahasoavana amin'ny tena olana. Tsy azontsika mihitsy le atao hoe fahasoavana. Na ny marimarina kokoa ilay conception-tsika amin'ny fahasoavana mihitsy no tsy mety amintsika amin'ny maha olombelantsika, humainement parlant, anthropologiquement parlant. Les notions de grâce tsy mety amintsika olombelona satria maninona le grâce mantsy dia mampiseho ny hoe ianao dia tsinotsinona raha izay, ianao tsy mahavita na inona na inona, fahatelo ianao mila zato isan-jato ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa isika mantsy dia hoe eny e, le fahasoavan'Andriamanitra eo ihany, jereo tsara le hoe ihany, fa misy paranao kely kosa. Dia iny para kely iny ndray mampihomehy amin'izy le para kely 0,001% lazainao no manetsika ilay 99% n'Andriamanitra raha le lozika zany. Donc tsy lozika ilay izy, tsy cohérent. Noho zany mila resahantsika ny amin'ny fahasoavana io indray mandeha. Fa ho ezahantsika ao hazavaina amin'ny ataontsika hoe langage faran'izay tsotra fa notion théologique ilay izy. Misy anokofaka ao azy dia ny Martin Luther, tenin'ny Martin Luther farany alohan'izy ho faty. Fantatsika tsara zany Martin Luther zany anisan'ny sarotiny tamin'ny resaka hoe fahasoavana. Ary izy nampianatra ny olona hoe fanamarinana maimaimpona amin'ny alalan'ny finoana. Le maimaimpona zany tsy misy paran'ny olombelona na dia 0,1% azy. Teo am-pandriana izy alohan'ny hafatesany dia zao ny teniny hoe je ne suis qu'un mendiant. Dia nakipany masony. Zany hoe raha dika tsotra dia hoe zaho dia mpangataka. Lalina be zany eritrereto hoe olona nahavita zavatra goavana, ny chamboulé an'ny Europe ray manontolo, nampitsimbadika ambony ambany ny papauté, nahavita nanoratra œuvre 66 œuvres, tomes de livres. Tena hoe nampitolagaga an'izao tontolo zao no miteny an'izany hoe je ne suis qu'un mendiant. Ny tiany tenena zany dia hoe na ny zava-bitany rehetrarehetra zao dia vokatry le fahasoavana daholo. Dia izay indrindra izy hoe le notion, le finoana mihitsy ny hitako hoe problème ho amintsika. Na antsika zany le finoana, tsika mitory ihany hoe amarinina amin'ny finoana ny olona, fa le fandraisantsika le finoana dia hoe ianao mila mino, ianao mila manao zavatra mba hahatonga le finoana ao aminao ary handray an'le fahasoavan'Andriamanitra. Zay daholo ny kabeazantsika. Fa raha azahoako an'ilay fanazavako hoe faran'izay tsotra dia zao misy ohatra anankiroa. Ianao zao mahazo colis dia tonga le livreur. Dia le livreur tonga eo am-baravaranao dia misaona eo am-baravarana mandondona. Dia ity colis ho anao est réel. Dia manao sinety fotsiny ianao dia voaraiko le colis. Zany hoe tsisy ny nataoko zany fa mandray an'le colis eo am-baravarana. Zany hoe aterinao amiko le izy. Zay ny fanazavako ny atao hoe finoana. Zany hoe la foi c'est un don. Paul milaza zany encore tena voalohany toko 12. C'est un don. Les dons eto tsy hoe le don mahay mitendry gitara, don mahay mihira, don mahay mitendry piano, don cadeau gratos, tsy nisy fepetra, tsy nisy nitakina tamika. Fa le finoana ao anatin'ny sain'ny maro anisaka mahatonga zay mila manao an'izao, vao mahazo an'izao dia le hoe eny le fahasoavana efa ao ihany, fa ianao mila maka an'le fahasoavana. Zay daholo ny akabeazantsika. Dia ataoko ohatra hoe mavoara SMS ianao zany dia hoe tonga ny colis ianao monsieur Riel, fa mila makany amin'ny point 2 d'enlèvement le colis ianao. Zany hoe ianao zany mila miala ao an-trano, mandeha tôbila, mandeha bus, mandeha bisikileta, mandeha moto, mbola mandeha manao effort tonga any amin'le point de vente. Zay ianao vao maka an'le colis, zay ianao vao mody. Izay daholo ny conception-tsika ny atao hoe fahasoavana. Zany hoe eny efa ao le famindrampon'Andriamanitra fa ianao mila manao zavatra kely mba azahoanao le izy. Azonao raha ve le tiako tenena amin'le hoe le 0,1%. Nia le 0% tsisy ny nataoko fa miandry tsy tsy miandry akory ary fa ampahafantarina hoe nisy nanome. Ataoko raha tsy zany commande fa nisy olona nandefa hoe fa nisy nanao zay zay. Tsy fantatry hatramin'izao le olona nanome an'le colis. Nisy olona nandefa colis ho anay, tonga ao an-trano le izy amin'ny anaranay raha manao tombontsoa Jean-Luc, izy le olona mpandefa hatramin'izao inconnu. Donc zany même tsy nangataka, même tsy nanafatra, même tsy nandoa frais de livraison, fa nisy nanatitra tao an-trano. Zay le exemple ny atao hoe finoana. Dia hoe le finoana dia tena hoe tsy fananana fa fanomezana. Dia tena hoe eny ka Jesosy ary tena hoe tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely tamin'ilay vehivavy syro-phénicienne iny sy ilay kapiteny romana. Justement jereo tsara fa ozy izy ilay vehivavy iny hoe rehefa nitenen'i Jesosy zaho ozy izy tsy afaka homena ny zaza ny mofony ny alika,
tsy azo omena ny zaza de ozy izy ilay vehivavy hoe eny tompoko ozy izy fa na de mialika aza ozy izy de mba miandry zay sombotsombony latsaka amin'ny latabatra. Inona tonga an'izao sao tsy nahita finoana le finoana le de hoe tena tsy manana fa miandry ny famondram-pona. Zay le izy c'est ça la foi. J'ai rien, j'attends juste la faveur. De ohatra zay koa lay kapitaine Romane andao anao etiko any an-trano izy izy andao ho any an-tranonao ametra tanana amin'ireo non tsy mendrika ny andray anao an-trano koa fa miteny ana fotsiny any de ho sitrana ny ankizilahako. Zany hoe je suis pas digne de recevoir fa c'est un cadeau. Izay zavatra tsika les cadeaux manaiky antsika misy cadeau kanefa tiatsika tanao rehefa manana cadeau de mba nisy participation kely le cadeau mba nisy fandraisana anjara kely de ohatrany mba mérité an'izy any. Izay fon'io rehetrarehetra io ka mahatonga antsika mireagira mafy be hoe mila mivavaka aho, mila mifady hanina aho, mila manao anty aho, mila manao anty efa ao le fahasoavana fa mila takariko le izy, mila manao zavatra aho. Non, za tsy déjà za tsy mieritreritra l'izy fa nomena ana fotsiny le izy. Zay zany le izy ka dia amarana koa azy le hira anisan'ny akafiziko indrindra amin'ny firenena FFPM le hoe mahantra aho tompoka mba tsarovinao. Zay le hira iny ho an'ny ao amin'ny FFPM mahalala tsara ny hira iny hoe araka ny teny Lutera hoe je ne suis qu'un mendiant. Zay indray no fatratsika androany.